Teny fikasana ao amin'ny Baiboly momba ny famonjena. Fa tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Tompo, tsy mba nafenoko tatam-poko ny fahitsianao, ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy misy famonjena hafa amin'ny hafa na iza, satria tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Fa nga namonjy ahy, ry Tompo, mpamonjy ahy eo. Dia hoy izy roalahy Paoly sy Silasy, minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Andriamanitra nitondra ahy ho any amin'ny malalaka. Nanafaka ahy izy satria tiany aho. Dia Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Andriamanitra tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy. Izy tokoa no fiarovana avo ahy, ka tsy hangozogozo loatra aho. Ary izay rehetra hiantso ny anaran'ny Tompo dia ho voavonjy. Tompo Andriamanitra, ry herin'ny famonjena ahy. Izay mino sy atao batisa no ho vonjena, fa izay tsy mety mino no ho elohina. Amin'ny fo no inona ahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy. Fa Andriamanitra efa naneho ny fahasoavany izay loharan'ny mpamonjena ho an'ny olona rehetra. Izany fahasoavana izany dia mitaiza antsika handà ny toetra tsy mirarahan'Andriamanitra sy handà ny filan'izao tontolo izao, fa ho velona, mahafetena sy mandala ny rariny ary tia vavaka mandritra izao fiainana ankehitriny izao. Satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga hiala amin'ny toe-dratsy, mba hiroso amin'ny famonjena tsy hanenenana. Fa ny alahelon'izao tontolo izao kosa dia mahatonga fahafatesana. Ny vavaka atao amin'ny finoana
dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia havela ny elony. Ny famonjena ny marina dia avy amin'ny Tompo. Iny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo tamin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany famonjena izany, fa fanomezan'Andriamanitra. Ny Tompo no fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako? Ny Tompo no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Ankehitriny dia fantatro fa ny Tompo dia mamonjy ny voaosiny. Ny Tompo Andriamanitrao no ao aminao, mpiady mahery izy sady mpamonjy. Mandray fitahiana avy amin'ny Tompo izy, ary ahazo fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Indro Andriamanitra ny famonjenay, atoky aho fa tsy mba hatahotra, satria ny Tompo no tanjako sy heriko, fa efa famonjenay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tanteraka izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa sitraky ny Tompo ny olony, ravahan'ny famonjena ny mpandefitra. Amin'ny androny no hamonjena ny Joda. Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao ankatezerana. Ianao no famonjenay, aza manary na mahafoy ahy, ry Andriamanitry ny famonjenay. Fa izao kosa dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao Andriamanitra, ary izay ny voadiko dia efaiko, any Tompo ny famonjena. Koa hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Fa ny masoko dia efa nahita ny famonjenao. Manome ahy ny hampinga ny famonjenao ianao Andriamanitra. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, satria herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha, nefa amin'ny jetilisa koa.
Ny famonjena dia an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy any zanak'ondry. Ny Tompo no heriko ary izy no deraiko, fa izy no famonjenay. Ny Tompo no aram-batoko sy manda fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy, Andriamanitro. Vatolampy hialofako, hampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Hideranao aho, fa efa namaly ahy ianao, ka ianao no famonjenay.